Tsy voafetra ao amin'ny andro fety ihany ny fifampitsinjovana eo amin'ny solombavambahoaka ny boriboritany fahaenina sy ny mpiara-belamina. Efa fanaony fikambanana tarehiny ihany koa ny mijery akaiky ireo sahirana manodidina azy. Tamin'ity anio ity ary nanolotra bodofotsy hoenty miatrika ny ririnina ireo be antitra sy nanome fotsim-bary milanja rokolao isan'olona tamin'ireo olona miisa 507 ny tenany. Notronon'ireo mpikambana hafa mitena toerana ihany koa izany hetsika izany. Hetsika ny fanampian'ny depute Vololona tamin'ny ministry mponina Perinasy ity tanteraka ity. Miahy ihany koa ireo sahirana amin'ny fitadiavana asa ihany koa ny tenany amin'ny alalan'ny fanofanana samihafa raha ny fanazavany. Amintsika dia mbola mitoy izany fety izany dia heverinay fa mbola tsara raha mbola manome fanomezana ho an'ireto vahoaka ety Ambohimanarika ety izay ka misy izany ny vary sy ny siramamy ary ny bodofotsy izay fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny mponina izany rehetrarehetra izany dia nomena an'ireo olona atao hoe sahirana eny amin'ny toerana iva rehetrarehetra eny mahatratra any amin'ny 507 olona zany no mena fanomezana androany be. Mizaza ohatran'izao zany no tanteraka dia nisy zany fiaraha-miasa eto amin'ny ministeran'ny mponina izay fitorana indrindra zany andavatra minisitra ny Kina Realy satria anisany anananay izany tamin'ity fanomezana androany ity. Tsy vitan'izany ihany anefa fa mbola mitoy io satria ny zazatadiavina misy dia asa ho an'ireto vahoaka rehetra zany. Ohatra zany hoe tokony hanao imo izahay dia amin'ny fanadioana satria zao efa tokony hiditra ny rano eny Tambary eny. Be dia be ny tatatra zany tsetsin'ny sakafo eo fitadiavana hevitra indray zany zahay hoe aiza indray ny ahita famadiham-bola ahafahana manao imo satria efa tokony hiditra ny rano anaovana fambolena zany ety Ambohimanarika. Ankoatran'ny hoe fitadiavana asa ho an'ny olona dia ny fampifanana moa zany dia mitovy foana amin'ny informatika dia ny teny vahiny zany teny anglisy sy teny frantsay. Ny anton'izay dia fantatsika fa tsy mora ny mitady asa raha tsy manana traikefa ny olona dia noho izany ny fanomezana fifanana ho an'ireny olona rehetra zany dia anisany hanampy azy mitady asa ahafahany manana asa matotra zany sy asa mahavelona. Dia io tsy mifidy sala taona izay fa na ny tanora na lahy na vavy dia manaraka ny fifanana.